Miarabantsika rehetra dia manonona ny fiatanan'ny tompo Jesosy amintsika rehetra mpanaraka ny pejy tonona amintsika rehetra ny fahasoavan'ny tompo Kristy Jesosy na any amin'ny toeram-piasana misy anao ianao na irery ao an-tokantranonao na aiza misy anao de faly manonona ny fiatanan'ny tompo Jesosy amintsika rehetra ary faly ihany koa indray anio iresaka aloha hevitra anankiray de mikasika ny bokin'ny Levita kosa izay miompana betsaka amin'ny fisoronana ka ny zavatra ho resahantsika anio dia ny Levita kosa toko voalohany izay miompana betsaka sy manazava milaza ny pratika ny amin'ny fanatitra dorana izany. Misaotra anao zay raha tsy toa mbola nomenao an'izao fotoana izao misaotra anao ny amin'ny tombonandro rehetra misaotra betsaka anao ny amin'ny fahafahana mifampizara ny teninao amin'izao ora sy fotoana izao. Osoro ny teny ianao ny tompo manampy anay betsaka ahafahan'ny fonay sy ny sainay ny fanahinay rehetra hisokatra amin'ny sitraponao amin'ny lafiny itiavanao ho fitoeran'izany aty anatinay. De ny esprit rehetra izay mikasa animba sy mikendry anohitohina ny fahazahoan'ny filazantsaranao makatoerana ty amponay dia tononona mavaka aminao izany mandranao mahery no hiasa amin'ny fahafianony tsy ahafahan'izany esprit izany manapaka atao anatin'ny fotoana mandritra ary aorian'ny fotoana manontolo. Ny aja sy ny dera dia anao irery ihany raitsyto iao Elohim ary ny anaran'i Jesosy Kristy no tombo-kasihan'ny vavaka. Alleluia. Amen. Resaka ny Levita kosa na ny fisoronana ny toko voalohany no resahantsika ny amin'ny fanatitra dorana. Eto amin'ity fanatitra dorana ity de mazava vao manomboka mamaky ny andininy soratra masina eto amin'ity toko voalohany Levita kosa ity isika andininy voalohany de mazava be ny soratra masina hoe ary Jehova niantso an'i Mosesy ka niteny taminy tao amin'ny tranon'ilay fihaonana hoe mitenena amin'ny zanak'Israely hoe raha misy aminareo manatitra biby fiompy ho fanatitra ho an' Jehova dia omby na ondra na osy no aterinareo ho fanatitrareo. Amen. M'intercepter atsika avy hatrany eto amin'ity toko sy andininy ity eto amin'ity andininy voalohany eto amin'ity toko voalohany eto amin'ny bokin'ny fisoronana na ny Levita kosa ity ilay fomba fiasan'Andriamanitra no intercepteko atsika. Andriamanitra rehefa miasa rehefa hiasa izy dia eto amin'ity contexte ity no resahako na de manambara amin'izay tsindrim-peo tsindrin-teny zay hoe hiasa averiko tsara hoe eto amin'ity contexte ity dia miantso mpaminany izy na miantso mpisorona izy na miantso mpanjaka izy izany hoe mpanelanelana satria ny anton'izay de vokatry ny fahotantsika atao amin'izany tena maloto isika. Ny Baiboly dia manoritra mazava tsara fa tahaka ny fitafiana miosindra ny fitafiantsika izy dikan'izay dia lay endrim-pahotantsika lay fitanjahantsika dia izay lokon-dra tsy madio fa lokon-dra ny ra de fatatsika fa aina fa ilay ra fitafiana tsy madio ao anatin'izay toko sy andininy ny tondrako fampisainana sy fampieritrerentana atsika izay de maneho ny aitsika izay tafasaraka tamin'Andriamanitra tsy to satria raha ny tokony ho izy ny fitafiantsika dia fitafim-panahy. Apika ny fanazavana satria
fitafiana mihoson-drany fitafitsika dia maneho endrika fitanjahana izay. Lay rahatsika, lay aitsika no andehanantsika sy ijoroantsika sy mahisika antsika, fa tsy ilay fitafim-panahy, revêtement spirituel fanafian'Andriamanitra tsy to antsika. Conclusion an'izay de hoe amin'izay lafiny izay de tonga olombelona mitanjaka, olombelona mandeha amin'ny herintsika, amin'ny aitsika ny raha de aina isika, fa tsy mandeha amin'ilay hoe olombelona revêtu spirituellement mitafy an'ilay fitafim-panahy Jesosy Kristy. De izay no nahatonga an'Andriamanitra nametraka lamina eto hoe manambara izy amin'ny alalan'ny mpaminanina mpanjaka na mpisorona. Ary eto de misy mpaminan'Andriamanitra ngeza be, Mosesy fatatsika rehetra izany izy no nanoratra ny boky fototra anakefatra, satria izy dia nandray ny herin'ny filazantsara tamin'ny alalan'ny Torah lalàna, ny Genesis, ny Exodus, Leviticus, Nomeria ary ny Deutéronomie, boky fototra. Izay no azo anambarana azy ao anatin'ny dikateny. Dia nampiantso amin'ny Mosesy, eto tsika de miresaka an'le hoe fanelanelana. Mosesy ny mpanelanelana, satria maninona i Mosesy no mpanelanelana eto? Mosesy dia voatokana, atokana, dikan'le hoe voatokana, atokana, dia tsoahana ao anatin'ny be sy ny maro, ary ny validation an'izay hoe fanokanana. Andriamanitra tsy to manokana izay voatokana ilay olona dia ny ositra. Jesosy Kristy dia nanambara izy, ary efa faminaniana tany amin'ny bokin'ny Isaia hoe ny fanahin'i Jehova no ato amiko, izy no nanositra. Vao nanomboka hiasa ho amin'ny ministère Jesosy Kristy dia nametraka an'izay proclamation zay izy, tsy ny proclamer ny tenany izy fa no ilay ositra nanosoran'Andriamanitra tsy to azy amin'ny mazanak'Andriamanitra lay tokana, tsy misy klema azy de lay ositra no miteny ao anatiny. Dia i Mosesy eto zany no manome ny préfiguration an'izay amin'ny mahampanelanelan azy manana ny ositra avy amin'Andriamanitra tsy to. De i Mosesy ao anatin'ny fonction zay anendren'Andriamanitra azy manana endrika mpiandry ihany koa, satria misy troupeau azadino eto misy andihana fiangonana iray Israel. De Mosesy no voatendry ho mpanelanelana. Mosesy no intermédiaire, satria ny antony am'izay dia mbola tsy tanteraka ny Hébreu 5 fanatitra indray mandeha monja, ary tsy misy intsony tamin'ny alalan'ny tenan'ny zanak'Andriamanitra tsy to Jesosy Kristy. Amen. Ka i Mosesy eto no mpanelanelana, i Mosesy eto no intermédiaire, Mosesy eto no manana ny ositra, dia misy ny fonction zay ampiandraiketin'Andriamanitra tsy to an'ny Mosesy. Eto amin'ny tiandiny voalohany zay novakitsika teto hoe ary Jehova niantso an'i Mosesy ka niteny taminy tao amin'ny tranon'ilay fionana hoe mitenena amin'ny zanak'Israely, raha misy aminareo manao fanatitra selon ny Torah sy ny sisa rehetra, dia eto amin'izay no mitsofoka ny herin'ny filazantsara amin'ny alalan'ny lalàna. Averiko sy tsindriko tsara fa ity resaka fisoronana na ny Leviticus ity na ny marimarina kokoa miresaka fanatitra dorana isika, dia misy zavatra tian'Andriamanitra tsy to apetraka amin'ny alalan'izay. Satria rehefa avy namakivaky ny fiondranana sy ny échappatoire tamin'ny fanandevozana tao Egypta,
tamin'ny alalan'ny farao a ny vahoaka hebreo de aitsika rehetra ny men'andriamanitra ny lalàna izy lay lalàna dia fanamarina n'andriamanitra tsy to ny fitiavana izay naseho any tamin'izay endrika lalàna izay a ilay hoe fanehoan'andriamanitra tsy to ny fitiavana dia fametrahan'andriamanitra iao Elohim sy fanamarinany an'ilay toetrany amin'ny mahandriamanitra tsy to azy hoe fitiavana manarona fahotana. Alleloia. Ka ilay fitiavana manarona fahotana dia nasehoany tamin'ny lalàna. Hiditra amin'ilay fanatitra dorana isika. Manarona fahotana ny dikan'izay dia voasarona fotsiny ilay fahotana fa tsy aboli, tsy foana, tsy voakosoka, tsy voafafa. Ao anatin'ny fahendren'andriamanitra daholo zany. Misonga tsy kelikely ny fiasan'andriamanitra. Raha maka versentsika anamarinantsika an'izany dia ny oabolana 4:7-20 dia fatatsika tsara hoe araintsika tsinjery hoe lalany marina toy ny fipokandro maraina izay mihamazava mandrapitao vovonan'ny andro. Manome image an' Jesosy Kristy ihany koa zay a tonga Jesosy Kristy a dia ny tatao vovonana ny azavan'ny fahamarinana tamin'ny alalan'ny tenany Jesosy Kristy mandrapitao vovonan'ny andro. Zany hoe zao contexte misy atsika izao zany a dia ilay contexte ambaran'ny Isaia mpaminany hoe ry mpiambina ho toy ny inona alina moa izao satria isika azadiny fa miroso makany amin'ny obscurité. Mampisaintsaina atsika dia ao anatin'izay a ny olona manana n'ilay lumière, manana n'ilay fahazavana. Eto indray isika dia manindry ny amin'ny vehivavy virjine 10 endry sy virjine adala. Ny 10 endry a dia ireo nitahiry an'ilay solika fitaiza. Satria ao anatin'ilay obscurité izay irosotsika no isian'ny fampakarana dia eo ilay a lumière notovozitsika tao amin'ny andro ny tatao vovonana Jesosy Kristy no ahafahantsika manana anjara amin'ny fanjavonana fampakaram-badiny zanak'ondry manome kisary an'ilay vehivavy virjine 10 endry. Amen. Hoy ateo hoe fanelany alanana Mosesy, fanelany alanana Jesosy Kristy. Andriamanitra tsy to miasa manarona fahotana tamin'ny alalan'ny lalàna. Rehefa mpanota isika, rehefa nanota isika dia nalefa ho andevo ny zanak'Israely noho ny fahotana izay efa nolovaina nanomboka tany amin'ny Abrahama rain'ny mpino, rain'ny mino, satria zadino fa i Abrahama dia mpanompo sampy. Dia nytoy izay tetiarana izay nisy ozina ilay lien izay semence an'ilay tao amin'ny sahany Edena fa tao foana ny famindrapon'Andriamanitra. Azay no nahatonga ny Jakoba ho mpandainga, ho mpamingana. Izay no nahatonga ny zanak'Israely ho firenena mafiatoka, mafo. Izay no nahatonga tsika jentilisa izay tao anatin'ny kisary hoe Jebosita, Emorita, Etita, Nevita ho aringana sy ny sisa rehetra izay ho resantsika eo rehefa avy eo nomen'Andriamanitra ny lalàna. Ny lalàna fitiavan'Andriamanitra ho iaho teo tao aloha kely tao tamin'ny fanambarako sasy tena ho fanaronan'Andriamanitra ny fahotantsika. Dia eo no mitsofoka ity fanatitra hodorana ity contexte holocauste ity. Faravakitsika miadana sy mazava tsara ity Levitikosy toko voalohany ity atao amin'ity firesahana ny amin'ny fanatitra hodorana ity dia mazava ny tenin'Andriamanitra tsy to Yahweh Elohim fa misy
karazany 5 ny fanatitra tsy piany lalàna izay tsy maintsy ankatoaviny zanak'Israely. Ary eo anatin'izay fanatitra izay dia araky ny fahaterem-panahy amin'ny tsiraray fanatitra maraina sy hariva, fanatitra isan'andro, fanatitra amin'ny fotoan-dehibe toy ny hoe jobily ny voalombokatra, ny sabata 7 sy ny sisa rehetra. Zany hoe raha am'izao contexte vanim-potoana iainantsika izao zany dia ohatra hoe ireo anatin'ny dénomination mankalaza ny krismasy, ny paska, ny pentecosta, dia misy zany fanatitra mifanandrify am'izay izay rosony fiangonana représenteny vahoaka hebreo isin'ny mpanelanelana Moïse amin'Andriamanitra tsy to ato amin'ity Levitikosy ity. Ny antony fanelanelana dia vokatry ny fahotantsika hoy aho ary ny soratra masina no manindry an'izay, satria lehibe ato anatitsika ilay ota, isika izay nitorotoroana tamin'ny ota, isika izay mpanota, isika izay fitafiana mihosin-dra nazavaiko teo tsotsotra fa mitanjaka eo mason'Andriamanitra isika, satria ilay raha ilay aitsika mihitsy no hijoroantsika sy andehanatsika, fa tsy ilay fitafim-panahy revêtement spirituel, zany hoe tsy mbola endrika fiangonana isika fa endrika izao sy ianao amin'ilay hoe raha aina no fitafitsika, ilay raha amin'ny maha-olombelona atsika, ilay aitsika maha isika antsika izay nateraka tao amin'ny ota. Noho izany dia tsy maintsy misy mpanelanelana, ary zay ny antony mpanjaka mpisorona mpaminany ary am'izao contexte iresantsika izao mifanandrify am'izay fanelanelana izay dia tanteraka tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy izay fanelanelana izay ahafahantsika manatona an'Andriamanitra tsy to. Amen. Averiko tsara fa noho ny fahotantsika no isika izay ao anatin'ny antsoina hoe olombelona amaha izaho ahy, amaha ianao anao, amaha fitafitsika dia ny fitafiana mihosin-dra azy, dia tsy manana n'ilay accès direct amin'Andriamanitra isika. Dia izany rehetrarehetra izany satria Andriamanitra dia fitiavana, dia naseho an'Andriamanitra ny fitiavana tamin'ny alalan'ny mpanelanelana nanositra mpaminany izy mpisorona mpanjaka ary nandefa ny zanan'ilay tokana izy Jesosy Kristy raha ny contexte iainantsika, ny asan'ny fanahy masina sy ny sisa rehetra, ahafahana indrindra ahafahantsika, ahafahan'Andriamanitra tsy to manana relation amintsika malgré hoe mpanota isika, indrindra ahafahantsika manatona an'Andriamanitra tsy to amin'ny alalan'izay hoe misy mpanelanelana izay. Ary zay ny contexte ny Levitikosy eto. Fa izao anefa tsy hoe nisy ny mpanelanelana dia mijanona fotsiny amin'izay contexte hoe efa misy mpanelanelana manana relation amin'Andriamanitra izay amin'ny alalan'ny lanana, amin'ny alalan'ny Torah, amin'ny alalan'ny mpaminany mpanjaka mpisorona, dia tranquille izany, tsy atompoko. Fa eo indrindra no mipetraka ilay fitiavan'Andriamanitra ao anatin'izay hoe misy mpanelanelana izay ho fahafahantsika manatona an'Andriamanitra malgré hoe mpanota isika, dia misy ny Torah eto amin'ity Levitikosy ity dia ny fanatitra hodorana izany idiratsika ao anatin'izay hoe miaina misitraka famindrapon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny mpanelanelana sady miaina ny sitrapon'Andriamanitra, na dia mpanota ary isika amin'ny alalan'ny lalàna izay indisy nomeny atsika ho famerenany atsika indray amin'ilay point de départ miverina amin'ilay fitiavana voalohany nahavery atsika tao amin'ny sahany tena. Fanatitra anankidimy moa iaho ato amin'ity Levitikosy ity ny fanatitra hodorana. Na ianao mitondra zanak'omby
vatotrombola tsy misy klema na ianao mitondra zanak'ondry tsy misy klema na ianao mitondra zanak'osy tsy misy klema. Ary ny akoatran'ireo anankitelo ireo a dia ny vorona izay tondroin'ny soratra masina fa miendrika kolombe na voromailala. Zay izy anankiroa raha vorona. Misy heviny sy fitakiana araky ny lalàna avokoa ireo biby anankidimy izay nositeny lalàna atao amin'ity Levity kosa na fisoronana ity ireo. Raha miresaka ny omby isika dia fantatsika tsara fa ny toetry ny omby dia lay tanjaka. Ny omby dia natao hiasa ary manaiky amin'ny asa rehetra zay andrany tompony azy à gauche à droite ampizogainy. Zay ny omby zay. Raha miresaka ny ondry indray isika dia milaza troupeau fa manome image ny fiangonana Israel zay ivy ny contexte testamenta taloha sy testamenta vaovao ary hatramin'izao contexte iainantsika izao dia aza adino fa ny fiangonana Israel, ny firenena Israel dia repère foana amin'ny chronologie ny Baiboly isa tokony sy isanandininy avy. Zava-dehibe zay zavatra pitaitsika zay averiko indray hoe ny ondry dia manome image ny troupeau zany hoe manome image ny fiangonana Israel nandevozana ny sorona atao amin'ny fanandevozana na makivaky ny tany hevitra ny mena ny lalàna ainsi de suite hatramin'izao vanim-potoana iresantsika izao. Ny zanak'ondry n'Andriamanitra ny osy dia milaza troupeau ihany koa fa fantatsika rehetra fa ny osy dia tahaka ny ondry ihany fa misy tandroka. Inona ny tena hevitra tia ny soratra masina apetraka amin'ity hoe osy ity manambara antsika jentilisa zay troupeau tsy ivelan'ny troupeau zay ivelan'ny ondry ivelan'ny firenena voafidy Israel. Averiko tsara fa ny osy fanatitra hodorana dia maneho antsika troupeau jentilisa ho atsofoka ho atao grefy ao amin'ny tenan Jesosy Kristy. Ny voromailala sy ny kolombe ny domoina dia mampiseho ny sainteté, ny fahatsaran'Andriamanitra, mampiseho ny heriny fanahy masina satria izy manidina dia eny amin'ny abakabaka izy eny amin'ny lanitra tsy mitetany izy rarabe izy vao mitetany fa ny fiainany dia manidina eny izy no miaina amin'ny ankapobeny dia manome image ny fanahy masina izay zay nateraky ny fanahy ny rivotra dia mitsoka amin'ny alehany tsy fantatsika any amin'ny filazantsara izany tsy fantatrao ny fiaviany sy ny direction tahaka izany zay rehetra nateraky ny fanahy. Ary mintercepte atsika kely amin'ny hoe Jesosy Kristy rehefa natao batisa izy amin'ny mazanak'Andriamanitra azy efa atao amin'ny sainteté fa ny confirmation no naseho an'ny mpianatra zay nomena ny Tomaso rehefa nataony Jaune mpanao batisa izy dia nisy ny fanan'Andriamanitra nidina tamin'ny alalan'ny kolombe izay ity fanatitra dorana ito ity fanan'Andriamanitra manome an'izay image zay ny kolombe. Fa misy zavatra tiako ihany koa tsindrina miaraka amin'izay fanazavana izay hoe ny omby lay notondroitsika tao anatin'ny fanazavana teo hoe manambarabetsaka ny amin'ny asa miasa amin'ny mahabeotay azy manaiky amin'ny asa rehetra ao anatin'ny tontolon'ny angovo sy ny hery dia milaza ny fatatsika natao andevo ity koritsika ity natao hitototo
hiasa amin'ny fiainana andavanandro hitsemboka ny atsembohan'ny tavanao no hinananao vokatry ny fahotantsika daholo izay mety ho gagy nareo hoe miresaka fisoronana fanatitra dorana inona daholo no ifandraisan'izany zavatra rehetrarehetra izany ho avy anytsika rehefa feo ny omby a ho iateo a de manambara n'ilay hoe tanjaka hery a asa à gauche à droite a dia manome endrika ny vatatsika satria ho any isika ho a fanatitra dorana ho any isika satria ity tenatsika ity lay hodorana ho atao fanatitra eo anatrehan'Andriamanitra tsy to dia ny ondry sy ny osy a izay nanambara troupeau dia milaza ny tontolon'ny saitsika ny ao amin'ny tontolon'ny amatsika lay isika mifanaika any amin'ny fimbonam-bavaka isika lay mifanometanana amin'ny mahafiangonan'Andriamanitra atsika iza mety ho tanana ianao mety ho maso a ny voisin atsika mety ho sofina sy ny sisa rehetra orona atrany atrany amin'ilay contexte hoe ratsambatan Jesosy Kristy a Jesosy Kristy ny lohany manome an'ilay image église réunie rassemblée zay lay troupeau izay de ao ny tontolon'ny saitsika ao no procuré an'izay manambara an'izay fiangonana miray saina miombo-pana ao amin'ny saina daholo zany izay no préfiguration image métaphore ambarany Levite kosa eto amin'ity fanatitra dorana ity hoe osy a sy ondry de lay domona na voromailala esprit a eo dia personnel mihitsy satria lay fanana ny soran'Andriamanitra atsika ho fifandraisana aminy iao Elohim no tena misy lanjany sy asongadiny soratra masina amin'izay Andriamanitra dia mitady olona fatratra hivavaka aminy amin'ny fanahy sy famarinana ao Jaona 4:4 tsy eto amin'ity tendrombohitra ity intsony a tsy eto amin'ity fanaovana sorona ity intsony a tsy eto amin'ity altara izay voatondro fa masina araka ny lalàna Levitikosy ity intsony fa mitady olona fatratra izy hivavaka aminy amin'ny fanahy sy famarinana amen alleluia irosoasika maninona no mifampitohy sy mifandray izany zavatra resantsika izany hoe fanatitra dorana omby ondry osy vorona izay efa nometsika tsotsotra teo ny signification sy ny heviny ao anatin'ny métaphore ara-tsoratra masina inona no antony satria raha mamaky ny Romanina 12:1 isika dia mazava ny voasoratra révélation ny menan'ny Paoly apôstôly atolory ny tenanareo atao fanatitra velo Romanina 12:1 atolory ny tenanareo avakitsika vetivety izay a amin'ny anaran'i Kristy Jesosy Romanina 12:1 a ko am'izany mangataka aminareo ary rahalahy no ny famindrapon'Andriamanitra mba hatolotrareo ny tenanareo fanatitra velona masina sitak'Andriamanitra dia fanompom-panahy mety ataonareo izany culte raisonnable eto amin'ity Levitikosy na fisoronana ity fanatitra hodorana ity izay nanasongadinatsika ny fanatitra anankidimy hodorana de misy ny rita raha vakinao io Levitikosy eo a mahafinaritra be anasako anao alainao a lay omby tsy misy klema na lay ondry tsy misy klema na lay osy tsy misy klema ainsi de suite dia misy ny préparation araky ny lalàna izay tsy maintsy ekena tsy misy latsaka amin'ny fanatanterahana an'izany esorinao ny hoditra
fa mialohan'izay a dia entinao eo akianja parvis ity toerana misy atsika ity a ny dimension any parvis a ny lieu saint a de amin'ny tontolon'ny saina sy ny tontolon'ny lanitra ho an'izay afaka entin'andriamanitra amin'izay ary ny lieu très saint de misy an' jesosy kristy a misorona ho atsika izy ao an-danitra ao a misy ny seza fiandranan'andriamanitra tsy toa ireo efa nanana ny privilege tamin'izany a de ijaona nanolatra ny apôstôly a de mena ny fahitanany amin'izany a ny paoly apôstôly any ko azadiny fa efa nanao témoignageny amin'izany izy any amin'ny 1 Corinthiens 12 izay raha tsy diso lieu très saint fa rehefa entina ilay biby fanatitra hodorana hiditra ny tena votoatan'ny soratra masina isika dia tonga eo akianja izany biby izany a dia mametra tanana aminy a ny mpino anankiray zay tafiditra atao anatin'ity contexte ny Leviticus ity satria ny anton'izay dia mba hafahana manana relation amin'Andriamanitra. Zany hoe misy mpanota anankiray tafiditra ao akianja fitafiana mihosin-dra amin'ny mahampanota azy ny tenako dia mametra tanana amin'ilay biby atao fanatitra hodorana ho fisoronana ny tenako. Ny anton'izay dia mba hafahako manana fifandraisana amin'Andriamanitra tsy toa satria ilay biby no hodorana fa tsy ny tenako. Mbola ao anatin'ny famindrapon'Andriamanitra sy ny fitiavany daholo zany. Ary eto a dia ilaza zavatra amintsika hoe lehibe ny famindrapon'Andriamanitra satria isika no nanota, isika no nanao ny tsinety, isika no nivadika tamin'Andriamanitra tsy toa tamin'ny alalan'ny Adama sy Eva rehefa azo mpanahy tao amin'ny sahany Edena nihinana sy nanandrana ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Dia ny biby zay innocent, ireo biby zay tahaka ny zaza miaina instinct primaire rehefa noana dia mihaza sy ny sisa rehetra fa tsy mahalala ota, tsy mikendry fikendrena amin'ny fisainana hoe hanota, hangalatra, tsy mahalala hangalatra, tsy mahalala fitsiriritana, tsy mahalala ny zavatra rehetrarehetra andraran'ny Tora azadiny fa lalàna ny fahazona, fahalalana marina ny amin'ny ota. Raha tsy nisy ny lalàna dia tsy nisy ny fahafantarana ny amin'ny ota satria isika nomena ny lalàna. Ny anton'izay dia nahalala ota isika fa tsy nomena ny biby ny lalàna. Dia verina amin'ilay lalam-pisoronana teo ny tenako hoe mametra tanana amin'ilay biby isika. Lay fahotantsika amin'ny alalan'ny fametraha tanana amin'ilay biby dikan'izay a dia ilay biby ny tonga mitondra ny otatsika, mitondra ny fahotantsika, mitondra n'ilay endritsika hoe mitafitafiana mihosin-dra ho vonoana eo anatrehan'Andriamanitra tsy toa, ho famindrapoantsika, ho fanaromana ny fahotantsika. Averiko foana hoa ny fitiavan'Andriamanitra tsy toa manarina fahotana fa tsy midika izay fa aboli ny fahotantsika. Eto amin'ity contexte Leviticus ity mametra tanana amin'ilay biby atao fanatitra hodorana isika noho ny alehibe ny famindrapon'Andriamanitra ao amin'ny contexte Leviticus, ao amin'ny contexte lalàna. Zay a dia ao anatin'ny lasaka ny papier cadeau hoe Andriamanitra manarina fahotana dia rehefa mametra tanana amin'ilay biby isika dia toy ny hoe mifindrany amin'ilay biby ny fahotantsika ao anatin'ny famindrapon'Andriamanitra. Dia Andriamanitra no mandevina mamafa ny fahotantsika ao anatin'ilay fanatitra dorana satria ny biby iny no entina hodorana dia miaraka amin'iny a no toy ny hoe fandoran'Andriamanitra ny fahotantsika, fandevonan'Andriamanitra, préfiguration ny ambarako eto image fa tsy midika izay fa ho voavony ilay fahotantsika. Zay tsy maintsy nisy eo amin'i Jesosy Kristy
ary zay ihany ko de manome image endrika ilay biby tsy misy kilema ondry osy omby sy ny sisa rehetra tsy misy kilema araka ny contexte tora dia manome endrika an' Jesosy Kristy zanak'ondrin'Andriamanitra tsy misy kilema. Nafindra tao amin'ny daholo ny fahotantsika rehetrarehetra ny fahotany zao tontolo zao no netiny Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana de izay ihany ko ny zavatra asongadiny bokin'ny Levity kosa eto a mametra tanana amin'ny biby zay ho atao fanatitra ho dorana isika contexte vahoaka Israel pino tamin'izany vanim-potoana izany atao amin'ny contexte lalàna Tora mba ho ampezen'Andriamanitra ny fahatezerany ao anatin'ny fanatitra mba ho famonjeny atsika ihany ko amin'ny alalan'ny lalàna. Zay no anazavana azy raha ity contexte fanatitra hodorana eto ity. De misy ny préparation atao am'izany misy ny andraikitra sahan'ny Levita sy ny zanaky ny Levita mpisorona fatatsika efa nihevitry ny teny hoe Levita izay ivony ty hoe Levity kosa ity ihany koa dia voatokana avy amin'ny fokony Levy natokana mihitsy manokana izy ireo ho mpisahana mpiandraikitra ny asa ao amin'ny tempoly. Tsy manana anjara andraikitra akoatra ny asa ao amin'ny tempoly izy ireo fanajariana ny kianja, ny asa fisoronana, ny amin'ny tontolon'ny lamba, ny altara, ny famafazana ny ra sy ny lovia sy ny sisa rehetra anjara asa ao amin'ny tempoly. Ary zay le any amin'ny faminaniana farany Malaky 3 ny apafolokarena anareo de entinareo teny amin'ny alalan'ny Tora ihany Andriamanitra tsy to ho an'ny Levita satria izy ireo dia tsy manana anjara raha ankoatra, tsy manana anjara pitadiavana, tsy manana anjara pisahanina asa sahanina eo amin'ny fiainana andavanandro fa natokana izy ireo hanajary ny tempoly ny fanaka ny tabernakla sy ny sisa rehetra. Raha araka ao zany ny fanazavana dia etitsika ilay fanatitra dorana etiny vahoaka peuple hébreu ilay fanatitra ho dorana na metrahany tanana dia manao constatation ny Levita anankiray tsy misy kilema tokoa ve araka ny Tora ve ilay fanatitra dorana tahaka an'Andriamanitra tsy to nanome an Jesosy Kristy tsy misy kilema nomeny avy tany an-danitra tany tsy misy kilema araka ny fijerin'Andriamanitra. Ilay hoe araka ny Tora dia araka ny fijerin'Andriamanitra satria fatatsika rehetra fa ny lalàna dia fanehoana ny fahamarinana. Ny lalàna no azahoana fahalalàna marina ny amin'ny ota, fahalalàna marina juste la vérité absolue ao amin'ny lalàna daholo zany. De manao constatation ny Levita de rehefa apta ilay biby atao fanatitra ho dorana tahaka an Jesosy Kristy Andriamanitra no valide azy nampidinina ho atsika ho fanavotana atsika de miroso amin'ny asa fisoronana am'izay ny mpisorona ny Levita eo akianja. Ka satria efa nametraha-tanan'ilay tompom-biby ilay biby ary apta araka ny fijerin'ny Levita ilay fanatitra dia miroso amin'ny fandorana am'izay ny mpisorona mikarakara ny zanaky ny mpisorona mandahatra ny kitay sy ny sisa rehetra de eto am'izay no mitsofoka ny drita rehetra voasana ny oditry ny biby tsy azonao dorana miaraka amin'ny odiny ilay biby manome image an Jesosy Kristy ilay ny foetena ny kapohana ny ratrainy
fitafindra. Zay le zavatra andresantsika teo hoe mitanjaka isika na biridana mihitsy Jesosy Kristy fitafina mihosindrany fitafina. Rehefa voavositra ilay biby de apetraka eo ambony altara am'izay esorona ny taovany esorona ny loto rehetra de alefany amin'ny afo fanandevona afo mandeha any amin'ny tobon-davenona. Ny hevitra zay dia esorona ny loto ato amsika de any amin'ny fandevonana izay tsy amin'ny altara satria ny altara de ho an'Andriamanitra fametrahana ny fanatitra ho an'Andriamanitra tsy mila loto. Eo zany de manomboka am'izay ny séparation an'ilay péché atsika adamika tao amin'ny Adama sy Eva, lay otafototra lay semence bibilava menarana esorona ny loto raha vorona izy de esorona ny takory-babiny esorona ny taovany rehetra zay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra zay misy ny loto ny tsinay ny aty ny sarakatsy ny sisa rehetra tsy mena ho anjaran'i Jehova izany. De alahatra eo amboniny kitay am'izay rehefa vita izay rita sy fandaminana rehetrarehetra izay ary ny tena important de lay raha am'ilay biby raha vorona izy dia afafy amin'ny rindrin'ny altara ary raha biby kosa izy dia afafy eo amin'ny altara fandorana. Misy heviny ara-panahy avokoa zany rehetrarehetra. De adoran'ny mpisorona ny fanatitra izay vaovomboatra ndro zanaky ny Levita ary miaraka am'izay de avela iempo tsara ny saborany ny taviny miaraka amin'ny nofotra averiko tsara hoe avela ientonentona tsara ary miaraka amin'iny lay fofona manitra lay antitra lay fanatitra iny no misandratra ho an'Andriamanitra tsy toa. Izay ny holocauste fanatitra dorana resahan'ny bokin'ny Levita kosa eto. Ary tsy maintsy le voniny afo satria misy an'ilay herin'Andriamanitra ao anatin'ilay afo miasa amin'ny alalan'ny mpisorona sy ny fikarakarana rehetra satria eto ny zavatra resantsika de divin zavatra acte béni voata sy voaosika fa tsy resaka culinaire tsy resaka gastronomie tsy resaka restauration fa resaka divin ho iaho resaka fanafenana ota resaka fifandraisana amin'ny Yahweh Elohim amin'ny alalan'ny mpanelanelana sy ny mpisorona isan-karazany izay tsy maintsy foana selon any Torah izay fahendren'Andriamanitra araka ny contexte resantsika eto. Dia rehefa voatotra sy levona dia vita ny antsoina hoe fanatitra torana ny enany dia tsy misy mihinana ny am'izany na ny mpisorona na ny pino izay mitondra ny biby atao fanatitra. An Jehova an Yahweh Elohim avokoa ny setroko ny entona ny fofona ny hanitra manome image zany zavatra resantsika zany de manome image an'ilay culte raisonnable ny procurer an'ilay vavaka ditin-kazo manitra averiko tsara hoe zany zavatra resantsika farany zany da manome image an'ilay vavaka misy ditin-kazo manitra misandratra ao anatin'izany. Alléluia. Tsara ny tombo. Teo dia nampifandray ny amin'ny hoe fanatitra dorana
nandrainy romanina révélation paoly isika romanina toko faharoambe folo atoloro ny tenanareo a lay fanatitra dorana hoy isika nasongadin'ny baiboly a dia ny omby a ny ondry ny osy ary ny vorona efa nilazaintsika teo a ny heviny milazany amin'ny tenantsika ihany ko fa raha ny contexte iresahantsika izany no ampifandraisitsika amin'ity levitikosy ity na ny fisoronana eto amin'ity contexte fanatitra dorana itya ny lalàny ekeko fa tapitra ny fanatitra dorana fanatitra alatsadra tapitra teo am' Jesosy Kristy zay ary zay a ny ambaran'ny bokyny Hébreu toko fahasivy andin'ny fahavaloambiroapola plus précisement fakitsika vetivety zay a Hébreu toko fahasivy a andin'ny fahavaloambiroapolo a amin'ny anarany Kristy Jesosy no makitsika an'izany a dia tahaka izany koa Kristy rehefa natolotra indray mandeha hitondra ny otany maro dia iseho fandroany tsy aminota amin'izay miandry azy ho famonjena. Jesosy Kristy nalatsadra indray mandeha fa tsy iseho fandroany intsony izy a amin'izay endrika nisehony izay nalatsadra novolosana natao fanatitra dorana tao anatin'ny batisan'ny afo satria ilay épreuve nampandalovana an' Jesosy Kristy eto no altara afo nandorana ny fahotantsika sy ny fahotanao a lay endrika tato amin'ity levitikosy fisoronana ity hoe nisy biby a nametraha-tanana dia novoasana ny volosana ny sorona ny taovany a ny sorona ny loto rehetra nalefa tany amin'ny afindavenina dia nodorana ho an'Andriamanitra tsy toy sy nientona misandratra ahafahan'Andriamanitra ampitony ny foniny amin'ny fahotantsika fahalavoantsika tao amin'izany tena ny amin'ilay semence sady amika manapaka tianantsika dia natolon'i Jesosy Kristy izay dia ambony lalàna indray zay a contexte testamenta vaovao a fa ny tena tiako hisaritana ny fisainantsika sy ny fieritreretantsika dia hoy aho teo hoe attention fa ekeko fa ny fanatitra alatsadra dia tapitra ny fanatitra nalatsadra ihany koa tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy dia efa tapitra ihany koa satria indray mandeha ihany no nalatsadra Jesosy Kristy selon ny lalàn'Andriamanitra tsy to ao anatin'ny contexte lasaka papekado hoe lalàny fanahinay ho asonao izay resaka zava-panahy isika fa kosa ny fanatitra zay tsy alatsadra fa misonga ao amin'izay endrika nalatsadra izay maraina sy hariva isan'andro isaky ny voka-dehibe tsy limité ao anatin'ny fotoana ny temps sy ny espace any resantsika chronologie de ce monde izao tontolo zao manome image an'ilay fanatitra levitikosy dia io lay ambaran'ny Paoly verset ny resantsika teo atoloro ny tenanareo tao fanatitra velona isa maraina raha lasa ranabavy na isakariva na maraina sy hariva rehefa fotoan-dehibe aoka ianao a ahay foana anolotra ny tenanao zava-dehibe zay point resantsika izay a atoloro foana ny tenanao a na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana ao anatin'izay endrika fanatitra izay ao an'Andriamanitra tsy to satria ny hevitra ilay fanatitra dia noresantsika teo sy nefa nasongaditsika ara-tsoratra masina teo fa ho fifandraisantsika amin'Andriamanitra tsy to dia en jeu anatin'izay lay fanelanelana tamin'ny alalan'ny Mosesy ho an'ny fiangonana Israely na ny fanelanelana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy contexte testamenta vaovao izao vanim-potoana iainantsika izao a rehefa misorona isika satria izay mihitsy a ilay fantsona fampidiran'Andriamanitra atsika isika dia fanjakam-pisorona firenena masina
dia misorona izany sika fa tsy hoe fanjakam-pisorona mpilivava fotsiny dia misy fisoronana mihitsy ataotsika araka ity levitikosy ity préfiguration ary fahatanterana tokony tanteraka mpino am'izao manompotoana resantsika izao a de misy contexte imaginaire fa tsy mijanona ao anatin'izay resaka imaginaire izay a fa misy vérité en esprit en vérité ao anatin'ilay culte raisonnable dimension spirituelle za tsy hiteny hoe projection za tsy hiteny hoe nofy rêve sy ny sisa rehetra fa za tena nambara aminao mihitsy hoe izay lay culte raisonnable en esprit en vérité andriamanitra de mitady olona fatratra izy ivavaka aminy amin'ny fanahy sy fahamarinana de ao amin'ny tontolo ny fanahy ao amin'ny tontolo mpahamarinana ara-tsoratra masina miainga amin'ilay zavatra aloko no azavain'ny soratra masina levitikosy na fisoronana teo dia mirosy ihany koa sika isa maraina sy isakariva maka coin kely ianao tafiditra ao amin'ny alitara masina ianao ety amin'ity parvis misy atsika ity mitondra ny fahotatsika mitondra ny fahalemetsika raha misy fahazahoan-jaza na zavatsoa azotsika dia satria izay ny hevitrilay fisoronana levitikosy teo amin'ny endrika isan-karazana amin'ny fotoa sabata amin'ny fotoana tsy sabata sabata shalom na sabata na tsy sabata ihany koa amin'ny fotoan-dehibe isan-karazana dia miroso itsika manana ny Yeshua Hamasia Jesosy Kristy mpandelanelana zanak'ondry tsy misy kilema miditra ao anatin'ilay culte raisonnable isika fanompom-panahy mety tokony ataotsika izany hoy Paoly apôstôly de miaina ny fisoronana isika miaina an'ilay fanatitra manolotra ny tenatsika isika de ao anatin'izay lay vavaka manandratra an'ilay antitra manandratra an'ilay didika azo manitra miandry an'izany andriamanitra tsoto miandry an'izany amintsika izy ety amin'ity parvis misy atsika ity misy chronologie limité ny fotoana hipetrahantsika ity amin'ity parvis ity ka sao ianao tsy nahavita ny fanatitra ao ara-potoana sy tao anatin'ny contexte fahasoavana de rehefa tonga ny fotoana anadinana atsika ta izy ianao tsy mananatitra fanatitra misy fofona didika azo manitra ho hoy ao Elohim manina no miteny hoe misy fotoana limité ny fotoana satria azadiny fa ny baiboly no miteny an'ity Jesosy Kristy nanambara azy lanitra sy ny tany ho levona ity tany zay iainantsika ity ity ny parvis dia orona tahaka ny taratasy ho avy ny fotoana ary mandodina izany fotoana izany raha ny contexte ajerentsika ny ady la politique analatra voamaso sy ny sisa rehetra ny état de droit lazainy zareo fa hoe état de droit de non droit par rapport amin'ny contexte biblique izay mahazo toerana ao Madagasikara sy izao tontolo zao sy ny sisa rehetra tsy teresaka an'izany tsony satria fa betsaka ny zavatra nambara momba an'izany de hoy hoe tena mandodina ary efa kaiky ilay fotoana hoe hoaorona ny tany hoaorona tahaka ny taratasy miaina ny douleur de l'enfantement isika izao apocalypse 12 sy ny toko sy andininy hafa rehetra manambara an'izany ary tsy mitsahatra isika mizara ny zavatra azo zaraina sy ampahafantarina afahantsika manaitaitra sy taitaitra ao amin'ny contexte biblique sy ny herin'ny filazon-tsara ny soratra masina rehetra raha lasa ranabavy jaona toko faefatra andriamanitra dia fanahy tady olona fatratra izy idera azy amin'ny fanahy sy fahamarinana ivavaka aminy amin'ny fanahy sy fahamarinana ira louange amin'ny fanahy sy fahamarinana idera adoration amin'ny fanahy sy fahamarinana mamaky teny amin'ny fanahy sy fahamarinana mivavaka amin'ny fanahy sy fahamarinana alako izy ny fivoriana masina aroaroa paratsiny satria mitaky an'io culte raisonnable io andriamanitra tsoto mitaky an'io culte fisoronana io izy mitaky an'io izy mitaky an'io amintsika izy isika dia fanjakam-pisorona firenena masina ianao ny tondrona amin'izany izany tondrona amin'izany misorona ianao misoroana ianao mandrosoa amin'ny alitaran'andriamanitra ety amin'ity contexte parvis ity isika araka ny fanazavana rehetra no entintsika ara-baiboly teo miandro fisoronana aminao andriamanitra tsoto
voafetra ny fotoana ho iaho satria tia handray an'la ditika azo manitra avy amintsika izy. zay ny tsy maintsy mahamarina ny fivavako sy ny fivavaka ao a raha vo tsisy an'io ditika azo manitra misandratra io dia tsy tanteraka amitsika ny holocauste, tsy tanteraka amitsika ny fanatitra dorana. Ny hevitra ilay fanatitra dorana dia fandevonana ny hotatsika. Averiko tsara fa ny hevitra ilay fanatitra dorana dia dorana ilay fahotatsika, le vonina ao anatin'ilay fanatitra, ilay semence adamika fahalavona atao amin'ny sany tena, potehina any amin'ny ADN atsika any amin'ny système nerveux atsika any ny tontolo nota rehetra. Manambara ny Hébreu ihany koa zay ten'Andriamanitra maranitra mihoatra ny sabatra roa lela, mampisaraka ny tsoka sy ny tonony any fanasy ny aina, resaka corps âme esprit, ny tontolo momba atsika maha olona atsika. Zay le hoe ny sorona mihitsy lay hoditritsika de fitafina miosondray tsika mianjanjy eo anatrian'Andriamanitra tsika mampanota atsika. Dorana ao anatin'ny fanatitra zay eo ambony ny altara de rehefa levona ao amin'ny afo fandevonina zay préparation divine. Andriamanitra no miprépare an'izay mipreparena tamin'ny alalan'ny lalàna izy fa am'izao vanim-potoana iainantsika izao kosa de ao anatin'ny vavaka fanasy famarinana ny préparation an'izay ary fa voamboatra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy ao an'laoko sy ao anoloanao zay fa miroso amin'ny fisoronana ianareo de fajaka-pisorona ny anjara andraiko sy ny anjara andraikitrao manatona an'izay altara izay ao anatin'ny vavaka, ao anatin'ny fampopana mety culte raisonnable izay mety sy accepter tokony irosotsika révélation nomena Paul fa tsy assemblée tsotra ihany, tsy réunion tahaka ny réunion de famille na tahaka ny réunion anampanao baolina ny assemblée misy anao fa tsy maintsy io culte raisonnable io araky ny Torah izy eto amin'ny boky Levite kosa ity fa araky ny fahasoavan'Andriamanitra ao amin'ny tontolon'ny esprit sy ny vérité soratra masina izy ao amin'izao contexte iainantsika izao. Tsara ny tompo mino fa voaray atsika ny zavatra tiany soratra masina ampitaina petsaka ny azo ambara fa mandehebe ny fotoana ajantsika hatreo manaraka indray tsika mijery ny toy ihany amin'ity Levite kosa ity ihany ny fanatitra hoanina eo amin'ny toko faharoa. Jerentsika indray ny hevitra zay sy ny tiany soratra masina ambara momba an'izay tontolon'ny toko sy andininy araka ny fisoronana ny Levite kosa izay. Ity ampamaranana de anao rappel amitsika hoe ny devoly dia usurpateur izy, ny devoly dia mpisandoka, ny devoly dia mpanao plagiat. Efa natsaratra Andriamanitra ny fanatitra latsadra fa ny zavatra misy dia ny contexte iainantsika atao anatin'ny mondialisation sy ny intelligence artificielle zany hoe izao vanim-potoana iainantsika izao de mampalahelo fa ny génération misy ny tanora tsy conscient, tsy consciente fa misy altara, misy fisoronana zay apetraky ny démonie, apetraky ny devoly ary tsy conscient ho iaho, tsy consciente isika rehetra izao taranaka izao fa io altara zay namboarin'ny devoly sy ny démonie io mampanahelo fa ataon'ny devoly fanatitra ao izao taranaka izao, izao firenena izao. Sady tena malahelo amin'ny zavatra misy ao Madagasikara fa lasa ranabavy zafady tena mampalahelo sœur sy frère, miasa be Satana. Raha mandre an'izao afatra zao nareo
tsy fantatro ny fahatsapana any aminao ana fa fahatsapana atao anaty koa tena hoe onena raha lasa ranabaviny amin'ny zavatra misy. manao plagiat ou endémonie, manao plagiat, usurpation ny agent de satana, ary manokatra altary izy manao culte amin'ny maha usurpateur azy izy tia mandringana fanan'olona maro be, mandringana fanana malagasy maro be da be mihitsy izy, ary manao pratique an'ity le Leviticus ity ihany koa izy mamono fanan'olona be da be avariny any amin'ny fitomanina sy ny fikitrohany ify. Ny andrinan'izao tontolo zao dia efa voatsara ozan'ny baiboly, manana elita be da be izy miara-miasa amina filoham-pirenena izy amina premier ministre izy amina gendarmerie izy amin'olon-tsotra izy manana fiara-miasa be da be izy ary efa tena ancré tsara ny lien, mipetraka tsara mihitsy amin'ny araran'ny karazana antoko-pinoana isan-karazany, antoko-pivavahana isan-karazany, miantso Jesosy Kristy, miantso Yahweh Elohim, miantso tahaka ny fiantson'ny zanak'Andriamanitra atao amin'ny baiboly amin'ny endriny be da be isan-karazany ary manao pratique an'ity Leviticus ity ihany koa izy mandringana fanan'olona. Adidiko sy adidinao no mizara ny fahamarinan'ny baiboly mampafantatra an'Andriamanitra tsoto. Itsika tsy manana accès amin'ny fanan'olona, tsy mpanavitra olona isika, an'Andriamanitra daholo zany isika, dia tsy mpampiditra olona ny an-danitra. Tsy misy mahay manatona ozy Jesosy Kristy raha tsy nitaon'ny ray avy any an-danitra, nitaon'ny ray izay ao an-danitra ary izao anangana azy amin'ny andro farany. Dikan'izay dia mizara fotsiny ny anjarantsika mamafy. Mahireza frère, mahireza sœur, dia azadiny mitondra-bavaka ny firenetsika. Rehefa mitondra-bavaka ny firenetsika ianao dia tsy mitondra-bavaka olona, ohatra hoe taio président mandany mandritra ny 5 années indray ny mandany na ny fitantanany sy sisa rehetra, tsy manavitra olona isika. Ny olona efa nisafidy ny alehany izy izay nisafidy an'izany, na olon-tsotra na président io na milaza azo mpitoro ny soratra masina sy ny sisa rehetra, efa manana ny za tsy miteny hoe prédestiné fa manana ny safidy ny tsirairay. Fa ny tena tiako anentanana anao hoe rehefa mivavaka ianao dia mivavaka ho an'ny firenetsika dia ny faminanian'Andriamanitra tsoto no tsindrio, aoka ny sitraponao ihany no tanteraka Jesosy Kristy, aoka ny sitraponao ihany no tanteraka ray tsoto, tahaka n'ilay fanambarany Jesosy Kristy hoe sory amiko ty kapoka ity tao amin'ny sany Getsemane rehefa tena hoe niady tany amin'ny tontolo ara-panahy izy, dia hoy izy hoe aoka esorinao amiko ity kapoka ity, nefa tsy ny sitraponao atao fa ny sitraponao ihany, satria ilay faminaniana Jesosy Kristy tsy maintsy atolotra eo amin'ny hazo fijaliana, dia izay no tsindrin'Andriamanitra tsoto tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy tao anatin'ny vavaka culte raisonnable. Dia izay ihany koa no principe biblique zaraiko aminao hoe rehefa mivavaka isika dia ny faminanian'Andriamanitra ao anatin'ny contexte douleur de l'enfantement isika zao dia indrindra mifampivavaka isika mba ahery, mba ahatazona sy ho voatahiry ny finoana ao anatsika fa tsy ho levona. Ao anatin'ny contexte douleur de l'enfantement dia mivavaka isika mba ho tanteraka ny faminaniana, fa tanterahany faminaniana ho afaingana Andriamanitra tsoto Maranatha, ny resaka bibidia makany amin'ny enlèvement maniritsika mba ho tanteraka amintsika ny fanajavonana, tsy haina grande tribulation isika, dia makany amin'ny Goga sy ny Magoga ary ny fitsarana farany. Zay efa misaotra antsika rehetra, makasitraka atsika izay mpanaraka ny pejy mpiaino sitrapon'Andriamanitra amin'ny alalan'izao pejy zao, mifampitondra-bavaka foana isika. Misaotra anao ray tsotoa ny amin'ny zavatra voazara, ny amin'ny teny ny amin'ny contexte Leviticus fisoronana izay nambara teto nambaranao tamin'ny alalan'ny toko sy andininy nametrahanao ny fanazavana tamin'ny alalan'ny famanginy ny fanahy masina izay représenté ianao tamin'ny alalan'ny fanahy masina. Mangataka aminao manokana tompo ny teny anay hiasa betsaka ny anatinay anositra anay ahafahanay manana foana
toepo maharitra sy mijoro a amin'ny androm-piainanay sisa rehetra hiatrehanay ny contexta sy ny chronologie mikorina eo anoloanay. Raha misy ny aja sy ny dera dia ho anao reriany raitsy to ary ny anaran'i Jesosy Kristy ny tomboka asian'izany mivavaka izany. Vangio manokana ireo manana olana sy ao anatin'ny déception, ao anatin'ny désespérance, fahakiviana, ao anatin'ny fahalavona, mangeta hitatra fatratra ny famonjena dia tonona mbavaka aminao avokoa ireny a raha lasa manabavy rehetra ireny. Tehirizo ny fankatiavanay, tehirizo ny fijoroanay, tehirizo ny fitrakanay, tehirizo ny mombanay rehetra. Ifamatotra foana amin'ny sitraponao, ifamatotra foana amin'ny volonté anao. Amin'ny anaran'i Kristy Jesosy. Alleluia. Amen. Prasoantsika rehetra tahin'Andriamanitra tsy to raha lasy ranabavy ao amin'ny tombo. Veloma tompo.